mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika ry havako tratra ity alarobia fa 7 ny volana Jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy faharoa nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty. Timoty faharoa toko faharoa 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Timoty faharoa toko faharoa 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny filazantsarako izay hiaretako fahoriana hatramin'ny fatorana aza ohatran'ny mpanao ratsy, nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no hiaretako ny zavatra rehetra no ny olom-boafity mba ahazony ireny koa famonjena dia ilay eo amin'i Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha mandazy isika, izy kosa handahantsika. Fa na dia tsy mahatoky azy aza isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandany tenany. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana ity teny soatra masina izay eto ampiratana antsika ity dia teny nentin'i Paoly namporisika sy nampahery an'i Timoty na ao anatin'ny mora na ao anatin'ny sarotra. Ny tapany fahatelo amin'ny 7 manao hoe nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. No entina mampahay anao ry havako. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Raha toa ka mijery ny tantaran'i Paoly sika rehefa voaka malala dia isan'ny vanim-potoana mafy tao amin'ny fiainan'i Paoly ny tsy fahafahany na ny fatorana nahazo azy izay tsy nahafahany nitory ny filazantsara. Tsy ny fatorana loatra na ny gadra tena nampangirifirin'i Paoly fa ny tsy fahafahany nitory ny filazantsara, ny tsy fahafahany nizara ny teny fiainana. Ary dia eto izy dia milaza manao hoe nahoana hamafin'ny fatorana dia izao ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Ary dia izany teny izany koa no hoentina mampahay antsika ry havana amin'ity akatoky ny volana Aogositra izay ahatsiarovantsika manokana ny maritio iray ity. Tsy voafatotra ny tenin'Andriamanitra. Nahoana no tsy voafatotra ny tenin'Andriamanitra? Raha toa ka mijery izany amin'ny soatra masina itsika dia izao ry havako. Ara-potom-pampianarana dia tsy voafatotra ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany. Tenin'Andriamanitra dia midika fahefan'Andriamanitra. Ary satria Andriamanitra tsy voafetra ny heriny, satria Andriamanitra tsy voafetra ny toerana, tsy voafetra ny fotoana, dia izao ny tenin'Andriamanitra koa dia tsy voafetra. Ary izay no asehon'i Paoly eto manao hoe izy dia mety ho tsy afaka mandeha noho ny fatorana maro samihafa, na io gadra na io zavatsarotra, dia mampahay an'i Timoty izy manao hoe io tenin'Andriamanitra io tsy voafatotra satria Andriamanitra no mahavelona na Andriamanitra no miasa amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Fa ny faharoa izay asehon'ny hoe tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra dia izao raha teo koa tsy voafatotra ny tenin'Andriamanitra satria ny mpanompon'Andriamanitra mety voafatotra, fa na dia ao anatin'ny olombelona mety voafatotra, fa ny tenin'Andriamanitra koa afaka mamakivaky mandrakariva na dia ao anatin'ny fatorana azy Paoly. Dia izao tsy voafatotra ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 io fa nigadro Paoly sy Silasy. Kanefa tao am-pigadrany Paoly sy Silasy dia mbola afaka nitory ny filazantsara. Afaka nampibebaka sy nampiverina ilay mpiandry fonja ho ao amin'i Jesosy, ho ao amin'ny Tompo.
afaka mbola niantso mafy Paoly manao hoe aty any zahay aza mamono tena mantsy le mpiandro fonja noho zany hoe Paoly sy Silasy voafatotra fa lay tenin'Andriamanitra tsy voafatotra fa mbola nanova mbola niasa mbola namonjy ny olona le afako hotsika manao hoe ny tenin'Andriamanitra de midika ao Andriamanitra mitory ny fahalembiazan'Andriamanitra ka sady tsy voafetrany olona ny tsy voafetrany toerana fa miasa am'izay tian'Andriamanitra ampiasana azy. Isaia mpaminany de nanazava ny manokana manao hoe ny tenin'Andriamanitra de tsy miverina foana amin'Andriamanitra raha tsy efa nahavita izay na ny rahana azy. Noho zany na inona mety ho endriky mahazo ny mpanompon'Andriamanitra fatorana nakaja de zao io tenin'Andriamanitra io tsy miverina foana amin'Andriamanitra fa miasa mandrakariva. Martin Luther de nampitahany tenin'Andriamanitra na ny filazantsara amin'ny alin-drano dia hoy Luther hoe io tenin'Andriamanitra io de tahaka ny alin-drano raha andatsahana vato izy ao anatin'ny kamory anankiray de mandeha ny alin-drano mitopatopa ny alin-drano ary tsy mijanona iny topatopany alin-drano iny raha tsy tonga any amin'ny sisin'ny kamory. Tahaka zay hoy Martin Luther ny tenin'Andriamanitra na ny filazantsara tsy mijanona raha tsy mipaka any amin'ny sisin'ny kamory. Ary zay mahatonga amin'ny Paoly keto mitemana hoe de tahak'izay koa ny tenin'Andriamanitra tsy mijanona raha tsy tonga any am'izay tian'Andriamanitra hiatefana. Na inona misakana de zao ny tenin'Andriamanitra tsy azo sakanana. Afaka malala inona ary no tiany Paoly ho takatritsika raha miteny izy manao hoe fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Tenin'Andriamanitra de miasa arak'izay tian'Andriamanitra mpanaovana azy. Tenin'Andriamanitra tsy voafetra izay mety ho fatorana mahazo ny olombelona, fatorana mahazo antsika na ny manodidina antsika. De inona ny toe-tsaina tiany Paoly ananatsika? Zavatra anankiroa mazava tsara de zao. Ekeo fa mety misy lalovan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Mety misy fatorana zavatsarotra manakana ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsy hoe fiainana misosa mandrakariva akory ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra eo am-pitoriana ny filazantsara. Ny tenin'Andriamanitra ho entin'ny mpanompon'Andriamanitra fa ny mpanompon'Andriamanitra mety mandalo vato misakana, ny mpanompon'Andriamanitra mety mandalo zavatsarotra fa ny tenin'Andriamanitra de zao afaka mamakivaky am'izay tian'Andriamanitra ho tanterahiny. Zay no tiany tompo ho takatritsika raha maniraka atsika ary miteny antsika izy hoe olona voafidy de zao olona nampitorain'Andriamanitra ny teniny, olona nampitorain'Andriamanitra ny teniny nefa olona mety ho manapetra koa. Olona mety manapetra isika ka mety misy zavatra maro isan-karazany mety ho manakana atsika. Misy zavatra maro samihafa mety mibahana atsika tsy ahafahantsika mitory ny tenin'Andriamanitra de mila ekentsika ny fetratsika. Raha mantsika rehefa ko malala de mamono tena loatra amin'ilay atao hoe asa sasana fanoloran-tena ekena avokoa, ekena fa ny Paoly de mampianatra antsika hiaritra ny mafy, ekena fa misaotra masina de ampianatra antsika hiaritra ny zavatsarotra amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra mazava io fa tokony ho ekentsika fa io vatantsika io de manapetra fa lay tenin'Andriamanitra no tsy manapetra. Noho zany de zao avy aloha ny tenin'Andriamanitra hiasa fa tsy voafetra ny herinao akory io tenin'Andriamanitra io, tsy miankina amin'ny herinao akory io tenin'Andriamanitra io fa io tenin'Andriamanitra io rehefa tsy afaka ianao de zao io tenin'Andriamanitra io miasa mandrakariva. Hotsika manao hoe indraindray mahita mpanompon'Andriamanitra tratry ny ataontsika hoe fanamelohan-tena rehefa tsy mahavita asa fanompona indraindray. Mikapoka tenana indray rehefa tsy mahavita fanompoana. Ohatran'ny hoe sanatria zioka lay tenin'Andriamanitra
ka tena tsy vitako zany asa fanompony zany, za ty tsy afaka manao ninina, za ty tsy salama, de ahoana zany lay asa fanompoko, za ty mireraka, za ty tsy afaka manao an'izao. Eny tokoa, tena mety manana zany zavatra zany na karaza-patorana zany izy sika indraindray amy maha olombelona, mety misy zavatra tsy afahantsika manoatra mihitsy, na miankina amitsika io, tsy miankina amitsika io fa miankina amin'ny hafa. Misy lafin-javatra tena tsy afahanao manoatra mihitsy, noho ny tsy fahasalamana, noho ny atrotrahana, noho ny lafin-javatra maro samihafa, noho ny herisetra, noho ny fatorana ataon'ny olona na ny fangejana ataon'ny olona, tsy miankina amitsika. De mamelona fanantenana eto Paoly manao hoe matoky fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Na inona zany vato misakana atsika de ekeo fa mety manapetra isika, fa ny tenin'Andriamanitra de zao tsy voafatotra zany akory. Afaka mandeha mandrakariva ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra miasa amin'ny teniny. Mahatonga atsika sady manana fanetreteny zany, mahatonga atsika manana fanantenana, mahatonga atsika koa mahatoky ny fitondran'Andriamanitra. Ka mahatonga atsika tsy mieritreritra fanamelohan-tena, mieritreritra manao hoe rehefa tsy afaka zany de tsy afaka koa ny tenin'Andriamanitra, rehefa tsy miasa de tsy miasa zany ny tenin'Andriamanitra, rehefa tsy manao ninina de tsy manao ninina ny tenin'Andriamanitra. Amy lafiny anankiray mety marina zany, fa izay ambaran'ny Paoly eto de tsy marina zany ho Paoly. Hitantsika tamin'ny fanenjehana tamin'ny andron'ny martyra teto Madagasikara, fa tsy azony atao ny fivavahana kristianina. Aty amin'ny taona 1,350 tsy ampy zato ny isan'ny kristianina, tsy ampy zato, 50 mahery kely ny isan'ny kristianina aty amin'ny taona 1,350. Fa izao 4 taona teoriana, 4 taona teoriana monja aty amin'ny taona 1,350 de 2,000 latsaka kely ny kristianina. Nodorana ny baiboly, novitina reo boky isan-karazany zay boky kristianina, saingy zao ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Tsy nisy intsony, tsy nanakatona ny fiangonana, nanakatona ny sekoly, tsy nisy intsony fitoriana teny tamin'ny fomba mazava be teny ankalamantsana, saingy zao tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Nipaka tamin'ny taranaka taty aoriana ny tenin'Andriamanitra, na de efa nandao aza ireo martiora, Matra Salama, Matra Farilandre Mazoto, be de be reo martiora rehetra izay maty novonoina, fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra. Ny toy mandrakariva, ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Tika zany de zao mahatonga atsika hana fanetreteny zany, tsy miankina amin'ny herintsika akory ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra, fa miankina amin'Andriamanitra rery ihany. Noho zany de zao ilana ny fanetreteny, ilana ny fanekena, fa mety ho manapetra ny herintsika, fa ny tenin'Andriamanitra tsy manapetra. Mampahiry atsika zany ry avako malala, mba hatonga atsika hifaly mandrakariva amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Fa izay toetsaina faharoa tiany Paoly ho takatritsika, tsy ny hoe fanekena ihany fa tsy miankina amin'ny herintsika akory ny fielezan'ny tenin'Andriamanitra, fa ny faharoa lehibe koa tika zany de zao zava-dehibe ny itohizan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny hafa. Dia eo Paoly manao hoe izange mety voafatotra e, fa izao ny olona tsy voafatotra indray no hitondra ny tenin'Andriamanitra iny. Zany hoe fatorana ny anankiray androany, fa misy hafa indray mitondra ny tenin'Andriamanitra iny. Zany hoe lay tenin'Andriamanitra dia mifindrafindra ka ny anankiray io voafatotra, fa ny anankiray tsy voafatotra indray no mampita ny tenin'Andriamanitra iny. Ary iny ny anankiray voafatotra indray de ny anankiray hafa indray no mampita ny tenin'Andriamanitra iny. Toy ny milaza fa ny tenin'Andriamanitra de zao teny ifampitana, teny zay ifanohizana, teny zay iarahana mizara. Paoly miteny manao hoe voafatotra ny tena, voafatotra aho zao Paoly, fa ianao Timoty tsy voafatotra, ary satria ianao tsy voafatotra de ianao ndray zany no mitondra ny tenin'Andriamanitra, ary raha sanatria ianao voafatotra de misy olona hafa indray mampita ny tenin'Andriamanitra iny. Zany efa ko malala no mahafiangonana ny fiangonana. Tsy voafatotra ny tenin'Andriamanitra, tsy hoe satria Andriamanitra miasa mahery eo aminy, fa tsy voafatotra ny tenin'Andriamanitra satria koa misy olona manaiky hampita zany tenin'Andriamanitra zany. Satria misy olona koa nofodian'Andriamanitra, na de ao anatin'ny sarotra azy hampita zany tenin'Andriamanitra izany. Raha toa ka tsy teo reo raha tsy nisy martiora de ho tsy mipaka taty amintsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Raha toa ka tsy nisy martiora de ho tsy mipaka taty amintsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Fa nisy ny martiora izay nampita ny tenin'Andriamanitra
tamin'ireo taranaka mifandimby de izao mibaka ty amitsika somatsara ny tenin'Andriamanitra ary mioditra zany isika satria any amin'ny taona 5:telopolo ny vitadika ny baiboly malagasy voalohany de nisy nampita de nisy naratsara de tonga ty amitsika izy mandraka kehitriny. Dika zany avako malala ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra de misy andraikitr'Andriamanitra satria Andriamanitra miasa amin'ny teniny fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra misy andraikitritsika olombelona ihany ko. Ny tenin'Andriamanitra tsy voafatotra de mitaky andraikitra amitsika mitaky finiavana amitsika ampita hanararoatra ampita zany tenin'Andriamanitra zany hanararoatra izaza ny tenin'Andriamanitra izany. Raha afaka malala azadonoana zay fifamatoran'ny andraikitritsika sy ny andraikitr'Andriamanitra ka mahatonga ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra izay. Tsy Andriamanitra irery ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra tsy voafatotra mazava ho azy miankina amin'ny fahasoavany miankina amin'ny herin'ny tenany io fa isika koa de manaiky ho fiazana zany tenin'Andriamanitra izany. Ary jereo tsara ny tantarany Paoly de miteny manao hoe fa na dia tsy matoky azy aza isika dia mbola matoky any izy fa tsy mahazo mandany tenany. Mametraka Paoly eto fa Andriamanitra de matoky na inona tsy fahatokisantsika. Nefa Paoly ery amin'ny andininy fa 1:20 manao hoe fa raha miara-maty aminy isika dia miara-belona aminy ko. Manome andraikitra atsika zany izy. Raha miara-maty aminy isika dia miara-belona aminy ko. Lay hoe miara-maty de izao manaiky hiaraka amin' Jesoa manaiky hiaritra. Nefa ery ambany ery de miteny izy manao hoe mahatoky ihany izy na tsy mahatoky azy sika. Zany hoe izay mandrakariva ny fiaina kristianina. Ny fahatokisana lay Andriamanitra mahatoky, lay toetran'Andriamanitra mahatoky zay manjary fahasoavana de manjary mahatonga atsika koa hiaina ny fahasoavana ka manana lay toetra mahatoky. Tsy voafatotra ny tenin'Andriamanitra satria betsaka ny mpanompon'Andriamanitra mitoetra ho mahatoky. Tsy voafatotra ny tenin'Andriamanitra satria betsaka ireo mpanompon'Andriamanitra nanaiky hiara-maty, nanaiky hiara-mangiry firy amin'ny tompo mba hiara-belona aminy ko. Mba ho isan'izay nanaiky hiara-miaritra tamin'ny tompo anie ianao ka mahatonga ny tenin'Andriamanitra io tsy voafatotra. Malalaka moa amin'izao andro ankehitriny zao eto Madagasikara ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Mbola malalaka marina fa misy ihany amin'ny toerana sasany sarosarotra ny fitokina ny filazantsara. Fa amin'izao andro antsika izao mbola malalaka ny fitokina ny filazantsara. Mbola afaka mitory teny, mbola afaka manao tafika masina, mbola afaka manao hira mpivavahana sy ny sisa rehetra. Zay lay mahatonga ny tompo teny hoe mandehana teny mbola manana ny mazava. Fotoana ny mazava zao. Fotoana izay ahafahantsika mitory ny tenin'Andriamanitra. De mbola tsy voafatotra ny tenin'Andriamanitra. Na isika tenin'Andriamanitra moa tsy voafatotra fa isika no voafatotra. De mbola tsy misy ny fanenjehana, de mbola tsisy ny zavatsarotra de andeza tsy izy hanararoatra ny tenin'Andriamanitra, hizara ny tenin'Andriamanitra. Fa any amin'ny faritra maro tompon'ny tany ange betsaka ny olona tia matotra ny tenin'Andriamanitra io. Betsaka ny olona tia matotra misy any firenena sasany any Moyen-Orient tsisy fiangonana kristianina. Betsaka ireo kristianina zay mangetaheta ny hizara ny tenin'Andriamanitra ary misy aza firenena mitopo tena ho malalaka lazaina fa malalaka saingy tsy ahafahanao mitory ny filazantsara. Raha any Eropa ianao de zao tsy afaka manao ohatry reto Madagasikara mihitsy, ianao tsy afaka mizara traky teny amin'ny métro na ianao afaka mitory ny filazantsara eny Kalamanjana raha any ampitan-dranomasina tsy afaka manao an'izany ianao, tsy azo atao zany. Satria misy ny laïcité de l'État, tsy afaka manao an'izany ianao miseran'ny toerana maro samihafa any ivelany. Fa aty Madagasikara ianao mbola afaka mametraka soratra eny amin'ny automobile, afaka mametraka soratra eny anatin'ny birao, mizara baiboly eny an-dalana, mizara baiboly eny amin'ny sekoly, mizara baiboly eny amin'ny restaurant, eny amin'ny hôtely, mihaino teny, mitory teny eny an-dalambe, mitory teny eny an-tsena. Zany rehetra mbola fahafahana omen'Andriamanitra atsika zay milaza fa ny tenin'Andriamanitra de tsy mbola voafatotra. Tsy mety ho voafatotra raha teo. Noho zany de zao tokony hianararoatra izany ny fiangonana. Satria tsy amin'ny fotoana rehetra akory ny mazava ho Jesoa. Fa any am-parany any de zao tsy maintsy hisy ny fanenjena, tsy maintsy ho fatorana
izay mitory ny filazantsara hoy izy ny Jesosy aminany ny teny manao hoe tsy maintsy ho entin'olona eo amin'ny sinédrio na ianao tsy maintsy ho tsara iny ianareo rano hoeviny noho ny tenin'Andriamanitra zay toriana. De afaka malala tenin'Andriamanitra tsy efa voafatotra. Fotoana fanararaotana fitoriana ny tenin'Andriamanitra zany zao. Fotoana fizarana ny tenin'Andriamanitra zao. Ary zay mahatonga ny Paoly manazava hoe na amin'ny fotoana ianao na tsy amin'ny fotoana ianao de torio foana io tenin'Andriamanitra io. De ny mbola tsy tapahina ny lahin-jiro manentana, de ny tsy mbola tapaka ny tapahina ny volotara torotoro tsy vonona ny lahin-jiro manentana, de izao mandehana torio ny tenin'Andriamanitra. Manararoatra mitoro ny tenin'Andriamanitra. Fandray andro sanatriny zany tonga ny aizina, tonga ny fatorana na hoe tonga ny fetra, voafetra izay mety ahafahana manao zany marina fa am'izay fotoana zay tsy voafatotra ny tenin'Andriamanitra fa ny mpanompon'Andriamanitra mety voafatotra. Saingy zao tsy maintsy andalo zany fangiry firiny zany ny mpanompon'Andriamanitra any amin'ny fotoana zay ambaran'ny tompo hoe any aparany any. Rehavako malala ekanenao ahy anararoatra fa ny tenin'Andriamanitra de tsy voafatotra de ndeza tsy izy hitory hizarina ny tenin'Andriamanitra izany. Ary toa ka misy zavatsarotra tsy ahafahanao mitory ny tenin'Andriamanitra noho ny antony maro samihafa de zao matoki. Aza malahelo aza kivy fa ianao no manapetra fa tenin'Andriamanitra io tsy manapetra. Ivavaka sika. Tompo ao misoranao zahay fa Andriamanitra famindram-po sy fitiavana ianao ka mampahery anay fa ny teninao Andriamanitra de tsy manapetra. Izahay manapetra. Izay mety mandalo fatorana am'seho amin'ny endrika maro samihafa. Saingy ny teninao tsy miankina amin'ny fatoranay fa teny manafaka, teny mamelona ary teny mahavita zay tianao andrahana azy. Dia omeo anay Tompo ny hafanampo hizara ny teninao. Ianao no nifidy anay fa izahay tsy nay nifidy anao. Ary de ianao no nanendry anay mba hizara ny teny soa mahafaly. De ampaherezo zay Tompo ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara, ampaherezo ny fiangonanao, ampaherezo ny mpino isam-batan'olona, tsy ho malaina, tsy ho ketraka, tsy ho kivy am'izay rehetra mety ho sarotry ny fitoriana filazantsara, fa amarino, amasino, rakofo ny fahasoavanao, ho vavolombelon'ny teninao. Mivavaka zay Tompo, ho anay tsirairay avy. Ataovy ity ny teninao zahay, ataovy ity mandalina ny teninao zahay, ary ataovy mitoetra amin'ny teninao ny fanoloran-tenanay. Ampaherezo ny fiangonanao, ampaherezo ny fikambanana mapelo baiboly malagasy zay mizara ny soratra masina, mizara ny teninao. Anapaka ao am-ponay ane Jesosy ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Jereo amin'indra fonina Tompo, ireo mpitoro ny filazantsara rehetra maneran-tany, ireo mandalo zavatsarotra, ireo mandalo fanenjehana, dia ampaherezo izy ireo aharitra hatramin'ny farany ary atsiary fa ny teninao Andriamanitra tsy voafatotra, tsy manapetra na inona lalovan'izy ireo. De mametraka ny isan'andronay hatrany eo ambany fahasoavanao zay, ray zanaka fanahy masina. Amen.